tarainaku ianao mahalala ny tantaram-piainako na mandeha aho na mitoetra fantatra ao ny anko rehetra. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy indray ho anao manaraka ny fampianarana izao andro fahatelo ny mivavaka sy fadianana isika io androany. Amen. Andro fahatelo isika mamarana azy androany zany ka melohan'izay aloha hivavaka indray isika roan'ny teny izay ho renintsika amin'ity androany ity. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra sy makasitraka indray izay nomeno fahafahana, nomeno tombotsoa andreny amin'ny teninao misaotra sahadiny amin'ny hery sy ny tanjaka izay voamenao anay indrindra ny amin'ny fahasoavana ahafahanay mitohy hatrany ao anatin'izao vavaka sy fadianana 3 andro sy 3 alina izao mamarana azy izay androany. Misaotra anao izay mankasitraka, ianao no ambadika an'izany rehetra izany, ianao no ambadika ny hery sy ny fahasoavana izay ahafahanay mitohy hatrany. Taio indray ny teny miaraka amin'ny fahasoavana sy hery bosoro ny lelako ary sokafo ny fontsy rairay avy, sokafo ny révélation rehetrarehetra ny amin'ity androany ity aoka tsisy alamaina izay rehetra mandre ny tenao andray avy aminao. Za dia fitaovana ihany miakina aminao afanay masina ny anara maherinao Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka zany. Alleluia, amen. Ya averina fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay mbola mitohy hatrany ao anatin'izao azakazaka izao mandrea amin'ity androany ity mamarana tsika androany andro fahatelo ny amin'ny vavaka sy fadianana. Ny sifra telo dia efa hainao amin'ny trinité io anankitelo ny sifra anankitelo koa dia efa hainao tsara, efa nampianarana antsika zay tamin'ny andro faharoa hoe tamin'ny andro fahatelo Jesosy dia nitsangana izy. Amen. Zany hoe tamin'ny andro fahatelo izay nahafatesany dia nitsangana izy. Ao be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny baiboly tsy hidirantsika lalina zay fa andao hamaky tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Vadio ny baibolinao filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona toko 12 dia ny 4:20 zany 4:20 azafady. Filazantsarany Jaona dia filazantsarany Jaona toko 12 dia ny 4:20 zao mivakin'izay teny izay anaran'i Jesosy Kristy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Alleluia. Ito Jesosy mihitsy ilay miteny ito hoe raha tsy maty amin'ny tany izy ny voambary dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be da be. Ito zany antsika moa dia ao anatin'ny vavaka sy fadianana 3 andro sy 3 alina dia tena hoe tsapanao hoe tena matimaty mihitsy ny nofonao heninao marary mihitsy n'le izy, zay mihitsy n'le izy. Amen. Hoe tena heninao mihitsy zany any amin'ny ainao na vatanao na ianao raha mitsangana indraindray ohatra fanopanina zay ianao ohatra mangozozo zay ianao ny masonao ohatra manjafonjafona zay ny azo hoe solomaso dia somary ampifandimbiasako ilay solomaso anankiroa, misy anankiray latsatsaka dia anankiray bonibony tena hoe tsapanao mihitsy ny hoe tena heninao mihitsy le vavaka sy fadianana 3 andro sy 3 alina. Alleluia. Ka eto Jesosy dia mampianatra antsika, eto izy dia manokatra ny saintsika hoe hitanao io voambary io, ny voambary zany raha te azo vokatra be da be anao amin'le vary, raha misy vary ataontsika hoe vary ekotry eo ray kapoaka zany eo ambony latabatra eo na eo amin'ny sahafa na eo amin'ny zavatra anankiray ajanonao foana ngeny, tsy miova mihitsy iny, tsy afaka hitombo mihitsy iny ao fa hozy Jesosy hoe raha iny voambary iny zany afafinao le voambary dia maty amin'ny tany le voambary. Zany hoe ny voambary na zavatra amboletsika riavana eto moa zany dia voambary no lazan'i Jesosy azy raha tsy voambary zany hoe le voanina vary zany satria tsika moa dia mihinam-bary tsika ary fantatry ny tombo tena mihinam-bary tsika malagasy io amen. Efa fantatry ny tombo sahady tamin'ny zava-bitao vary dia anisany foto-tsakafotsika. Dia zao raha maka vary ray kapoaka ianao ka tianao tombo ilay vary dia tsy maintsy afafinao amin'ilay tany ilay izy.
ao a de maty ao anatin'le tany. Tsika ngamba mahita tsara ny resaka mikasika ny fambolena hoe io vary io a na io zavatra ambolentsika io voan-javatra io a de alevina ao anatin'le tany le izy ao a izy alevina ao anatin'le tany iny a de zao misy orana midanika azy na rano ao a tondrahana zany izy de avy eo a misy masoandro ihany koa mahazo azy zany mampitsiry azy misy rivotra zany hoe misy zavatra be da be zany ilaina de ao anatin'le tany izy de rehefa jerevanao am'izay izy rehefa kelikely am'izay mipoitra de zao tsy ohatran'le paozin'le taloha le paoziny ankehitriny ao a tsy le voambary le hitanao iny izy zany a fa lasa miova mitransforme zany izy tsy hitanao ntsony le voambary teo a vaky le ankorany iny a vaky le ankofany iny a de maniry tao izy a de misy fakany a de misy taony lava de misy raviny a de avy eo misy voany be da be ary tiany tena magaga fa Andriamanitra de tena magaga le voambary anankiray zay nalevinao ange tsy hoe de mipoitra izy de lasa voambary anankiray ihany nanamboly ataontsika hoe manga ianao zany a voanina manga anankiray a nambolenao a dia tsy hoe mipoitra izy de lasa voanina manga fa misy manga be da be mihitsy ohatr'izay na paiso a de tena magaga Andriamanitra magaga Andriamanitra zany hoe raha mamafy zavatra ray zany ianao a de mamoa be da be le izy ka ankehitriny zany tsika de mamafy ny tenantsika anankiray aloha zany ny tenanao ianao aloha zany mamafy ao a afafy a maty amin'ny tany le voambary tsika zany sarany hoe maty afafy zany tsika zao mandritra ny 3 andro sy 3 alina haninona mba hamokatra be da be tsika mba hisy vokatra be da be fa raha tsy maty amin'ny tany tsika tsy haintsika marary mihitsy ho vavaka sy fahadianina io heninao manahitaina mihitsy na ny vavonao andraindray tena hainao hoe mangidikitika kely mihitsiny na le lohanao hainao oatra mararirary kely zay iny le matimaty iny na le tongotrao mangozozo zay anao rehefa mitsangana fanopanina zay de tsy maintsy mandeha milamina tsara ianao de tsy de mivisaviza loatra ianao tena heninao a marary le izy heninao a oatra matimaty zay le izy amen de zao raha tsy afafy amin'ny tany ny voambary ozy de mitoetra foana izy raha ohatra zany ianao ka tsy hanao vavaka sy fahadianina enina de ataontsika hoe resantsika fa taona ny voninahitra ty taona ny a vanim-potoana an'Andriamanitra aminao zao vanim-potoana antsika zao taona tsara ho antsika de tsy maintsy misy zavatra ataontsika aloha de ina moa ny zavatra ataontsika le vavaka sy fahadianina ty 3 andro sy 3 alina ty a mba hahatonga antsika hamoa be da be atateraka ny teny faminaniana be da be a zay nilazain'Andriamanitra ny amin'ny taona 420 ty a na ny 2024 amen de zay mahatonga antsika hoe maty mietry mihitsy ntsika ao a tena hoe tsy mihinan-kanina tsika tsy misotro rano tsika tsy misotro kafe tsika ao a na fotsika daholo ny zavatra rehetrarehetra zany manongo ny tena tsika ao anatin'ny vavaka sy fahadianina halleloia maty a 3 andro a sy 3 alina ao a manombo ny vatatsika mihitsy antsika zany fa manana tanjona antsika mba hatateraka le teny fikasana amintsika araka le tenin' Jesosy hoe raha mitoetra foana raha ohatra zany tsy maty amin'ny tany izy hoe de mitoetra foana fa raha maty kosa izy hoy Jesosy eo amin'ny 420 de hoe lazaiko marina de marina aminareo a raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary a de mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy a de avokatra be da be tanao le izy le vary iny nge le voambary iny na le voanina tsaramaso na le voamanga iny maty ao anatin'ny tany alevina ao anatin'le tany izy de afaka 3 andro am'izay izy a mipoitra am'izay izy de maniry am'izay izy a de tsy miandry fatapera amin'ny taona hoe 12 volana ao a fa afaka 3 andro ity taona 420 ty a de vokatra be da be no azonao amen hamoa be da be anao a na eo amin'ny lafiny ara-panahy satria ahoana moa ny ampitombona ny fanahy raha tsy manombo ny nofotsika de tsy mitombo ny ara-panahy zay anisan'ny fomba anankiray malaky drindra zany zay a vavaka sy fahadianina tianao amokatra ve ny ara-panahinao tia hita vokatra ara-panavy ianao tia hita vokatry ny fanavy ianao le galatiana iny atsika le galatiana iny vokatry ny fanahy ao a na de mivavaka raha tsika de indraindray tsisy vokatra mihitsiny sike na tonga an Jesosy ny teny tam'le aviavy midoroboka be le aviavy a mandravona be a ohatrany hoe tena mahafinaritra be de mba nanantony izy a mba nijery voany tam'le izy
ay tsy nahita voana izy fa raviny fotsiny, mandravona fotsiny, midoroboka fotsiny. De tahaka zany koa tsika na de any am-piangonana azy, mahery be anao de mirehatra be de mahafinaritra be mihitsy mijery ny robinao ny tenuinao na ny ataontsika ny fivavakanao sy namany fomba fiteninao sy ny karazany. Mafinaritra be de midoroboka be de feno ravina be de gaga ny olona mahita hoe mirehatra be zany ranabavy zany mirehatra be zany rahavavy zany mirehatra be zany rahalahy zany zany anaka zany. Ay jerena raviny daholo le izy fa tsisy voany, tsisy vokatry ny fanahy. Ianao aloha mila mamokatra ianao, de rehefa avy am'izay misy sampana be da be koa avy aminao. Amen. Misy zana be da be. Zay le natonga an' Jesosy hoe raha tsy maty amin'ny tany izy raha maty amin'ny tany izy dia vokatra be da be zany. Ianao mila maty ao anatin'izao 3 andro 3 alina zao, maty anatin'ny tany mihitsiny, tena hoe miova tanteraka zay ny tena mahagaga. Mijerevanao zany afaka 3 andro zany lay voambary na rehefa mitsimoka izy tsy ohatran'le pozin'le vary taloha izy fa hafa be, tsy eo intsony ary le akora iny, le ankofa iny, ny ala le ankofa. Ohatr'izay koa tsika ao anatin'izao 3 andro sy 3 alina zao mila miova tsika, miala daholo ny ankora rehetrarehetra, le ankofa rehetrarehetra, mila transformer ianao, mila miova ianao zany. Na ny vatanao azy tsapanao hoe mihena kely le vatanao. Amen. Ianao le mba bebe kibo iny zany ianao mba bebe sandry iny, ianao mba bebe fe iny ianao mba bebe atoka iny. Na le takolaka le any iny somary nisena mihitsy le izy, miseho indray le taolana. Halleluja, miseho indray le taolana. Ao mitransformer, niova mihitsy izy tsy le voambary tamin'le taloha fa lasa misy taony le izy lasa misy fakany, niova tsy takan'le poziny teo aloha. Fa aza manahy fa mbola iverina mihoatra lavitra noho ny teo aloha le izy. Zay le hoe vokatra be da be, afafinao le vary de miova ny forme, miova ny endrikany, misy taony izy, misy fakany izy, misy raviny izy, afaka tsy saika hoe 3 volana sa 4 bolana ny vary anankiray raha ohatra hoe fambolem-bary ny resantsika, de mamoa vary be da be izy. Raha raiky tapo na afafinao mijinja 100 kitapo ianao. Halleluja, zany le vokatra zany. Vokatra ny fahafatesan'ilay vary, vokatra ny vary zay maty tao anatin'ny tany. Mamboly tsaramaso tsika, mamboly manga ianao, mambolengy ianao manga voany anankiray fa tsy manga 100 ihany ny azonao, mambolengy ianao voanina letsia anankiray fa tsy letsia iray ny jinjainao fa misy letsia be debe firy garaba. Amen. De ohatr'izay koa tsika, aoka ho maty ianao anatin'ny 3 andro sy 3 alina. Amen. Tsapanao hoe tena manaitaina mihitsy ny vatanao, tsy maninona zany. Ao anao atsika zany, ao manova anao zany, atonga anao amoa be da be amin'ny lafiny ara-panahy, amin'ny lafiny ara-kisa, amin'ny lafiny materiel, amin'ny lafiny ara-nofo, lasa mamoa be da be anao. Zany ange le secret. Ny secret zany raha te hamoa ianao, vavaka sy fadianina atao. Fa aorinan'izay hamoa be da be noho zany ten'Andriamanitra. Mamoa be le izy. Lazay koa marina aminareo Jesosy, raha i Jesosy ny lazan'izay de tena sérieux tokoa zay tena marina tokoa zay fa tsy vazivazy tsy blagy raha tsy maty amin'ny tany ny voambary izy de mitoetra foana izy. Raha tsy hanao vavaka sy fadianina zany ianao hanombo ny tenanao, hamono ny tenanao mihitsiny, hampahoro ny tenanao mihitsiny, de sa mana-tena vokatra zany ianao. Fa aoka hanombo ny tenanao ianao, amono eo ambany eo misy de miteny an'izay mihitsy aty amin'ny ambany aty izy de miteny an'izay hoe raha eo ambany eo izy aty amin'ny 5:20 zay tiany aina izy no mahavery izany, fa zay makahala ny aina am'izao fiainana zao no hiaro izany amin'ny fiainana mandrakizay. Zay tiany aina no haveren'izany. Raha tsy tsinao zany sao de marary favony eo ka sao de midina tampoka ny tension na miakatra tampoka ny tension, tsy riavana, mastable azy io, mahasalama tsara ny vavoninao io, tsy mampaninona anao zany. Fa tena hoe ataonao ohatran'ny hoe tsy tianao mihitsy le ainao, zay tiany aina izy no haveren'izany, fa izay makahala ny aina am'izao fiainana zao no hiaro, zany hoe zay makahala ny ainao, zany hoe tena ohatran'ny ankahalainao mihitsy zany ny ainao, tsy omenao sakafo izy, ataonao matimaty mihitsy izy.
fa hijinjy ianao aorianao fiainana mandrakizay. Amen. Mandrakizay nge le izy, vokatra mandrakizay ho anao le izy. Halleloja. Amen. Kaoka tena hoe anombo ny tenanao ianao. Raha androany ianao zao mahaino an'izao koa dia afaka manao 3 andro sy 3 alina koa anao. Amen. Satria raha tsy maty amin'ny tany ny voambary dia mitoetra foana izy. Fa raha maty amin'ny tany izy dia vokatra be da be. Mazava be le tenina dia fo kely aza. Hoe raha vao tsy maty amin'ny tany io vary io zany, tsy afaka iova mihitsy, tsy afaka hamokatra mihitsy io. Mila vokatra ve ianao amin'ny fiainanao? Mila vokatra ara-panahy ve ianao? Mila vokatra ara-nofo ve ianao? Mila vokatra ara-materialy ve ianao? Mila vokatra amin'ny asa zay ataonao ve ianao? Mila vokatra amin'ny asa fanompoanao ve ianao? Mila vokatra amin'ny zavatra rehetrarehetra ve ianao? Eny ny valiny. Manaova vavaka sy fahadianana. Aoka ho maty amin'ny tany ny voambary dia vokatra be da be izy. Ho hitanao fa isy vokatra be da be ho jinjainao aorianan'izao vavaka sy fahadianana 3 andro sy 3 alina ataontsika zao. Amen. Ty amin'ny andinina Jaona, filazantsara ny Jaona ihany toizatsika. Jaona 5:10 dia ny andinina 4 sy 5 dia toizatsika amin'ny andinina 1:10. Jaona 5:10 ao ambadika filazantsara ny Jaona 5:10 dia ny andinina 4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe zao mivakan'izay teny izay: tomera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampana izay tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko, izaho ny voaloboka, ianareo ny sampana. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Halleloja. Eto Jesosy dia nilaza mihitsy hoe tomera amiko ary izaho aminareo. Zany hoe mitoera ao amin'ny Jesosy, mitoera eo tongotry ny tongo ao anatin'izao 3 andro sy 3 alina zao, ao anatin'izao vavaka sy fahadianana zao. Amen. Tomera amiko izy dia izaho ao aminareo izy. Dia tahaka ny sampany izay tsy mahay mamoa ho azy. Zany hoe ty vavaka sy fahadianana ty zany condition ny fepetra dia zao firaisana amin'ny Jesosy, firaisana amin'ilay fotoboaloboka. Dia tahaka ny sampana tsy mahay mamoa azy. Inona dia ataontsika hoe sampana aza atsika, sampana avy eo amin'ny Kristy, avy eo amin'ny Jesosy ka tsy miray aminy dia tsisy voa nge le izy, tsisy vokatra ho azonao, tsisy voa be da be, fa tsy maintsy firaisantsika aminy. Zay ny ahatonga antsika hamoa nge. Jesosy nge efa maty 3 andro sy 3 alina ry havany, ary mifahafatesan'i Jesosy nge nahatonga vokatra fijinjana fanahy be da be ity amin'izao tontolo zao. Aoka ho takatra atsika zany fa ny fahafatesan'i Jesosy 3 andro sy 3 alina nahatonga ny fanahy be da be ny jinjaina. Halleloja. Nahatonga ny vokatra ara-panahy be da be, nahatonga zasy ianao zao vokatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zao, vokatra ho an'i Kristy zao. Dia tahaka an'izany ihany koa tsika, tsy afaka hamoatsika raha vao tsy miray aminy. Zay zany ny fepetra ao anatin'ity 3 andro sy 3 alina ty zany, ao anatin'izao vavaka sy fahadianana zao. Dia tahaka an'izany koa ianareo izy raha tsy miray amiko dia tahaka ny sampana tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko, izaho ny voaloboka, ianareo ny sampana. Izay miray amiko ary izaho miray aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Isika dia mpanompon'Andriamanitra, isika dia manao ny asan'Andriamanitra, isika dia iran'Andriamanitra, misy mission iraka mpanaovana antsika, manohy ny asa zay ataon'i Jesosy tsika ny amin'ny fijinjanany izay fanahy zay ho any an-danitra ho azy. Mila miray amin'ny Jesosy tsika, mila miray amin'ny Kristy tsika. Zay le nilazaiko hoe tsy hoe tsy mihinan-kanina fotsiny ianao, tsy mampaninona ny devoly ianao tsy mihinan-kanina, fa ohatran'ny olona sahirana tsy manan-kanina ko hoanina reny. Fa ny ilaina dia le vavaka sady mifady ianina ianao no mivavaka. Vavaka ilay iraisantsika amin'Andriamanitra, vavaka firaisana amin'Andriamanitra, firaisantsika amin'ny Kristy, mba hahatonga antsika hisy vokatra, hisy impacta zao vavaka sy fadianina zao ataontsika zao,
mba hisy vokatra ara-panahy, ara-nofo, ara-kisa, ara-materialy na ny ara-bola ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ilayntsika vokatra amin'ity taona 2024 ity. Amen. Vavaka sy fadianina, firaisana amin'Andriamanitra. Mila miray amin'le foto-boaloboka atsika mba tonga isy voaloboka eo amin'ny sampana atsika. Amen. Isika le sampana mba tonga atsika isy vokatra dia tsy maintsy miray amintsika. Zay no fepetry. Amen. Halleluja. Ety amin'ny atoizantsika trany aty amin'ny filazantsara ny Jaona 10 ihany dia ny 9:40. Tsy ianareo no mifidy ahy fa zany no mifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amo ianareo ary mba hareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Mazava be zany. Tsy anareo no mifidy aho Jesosy fa za no mifidy anareo mba handesy amo ianareo. Halleluja. Isika zany tena marina, tsy itsika no misafidy an' Jesosy hoe za Jesosy mifidy anao non. I Jesosy no mifidy atsika. Jesosy zany lay mpifidy fa isika le kandida. Halleluja. Itsika le président tsika dia izy no mifidy atsika fa tsy izy le président. Atsika tsara le izy. Ianao zany no fidina manokana tao anatin'ny be sy ny maro ianao. Mba azonao saratsaina ve ianao hoe misy olona plus de 8 milliards nge ny olona amin'izao tontolo zao hoe raha eto Madagasikara dia plus de 26 millions zao ny olona eto Madagasikara. Ianao io mandrea io maheno an'izao teny zao no fidiny Jesosy manokana ianao. Fa iza moa ianao no fidiny? Nga ianao mibokosy noho ny olona rehetrarehetra reo sa ianao no tena belle hoe belle gosse bokosy? Fa ianao zany raha mijery hoe za ty neka tsinitsininy azay mihitsy antsika. Fa no fifidiana pasoavana manokana, no fidina manokana anao mba handesy amo, zany hoe mba hamo ianao zany hamakivaky an'ity taona ty amin'ny androm-piainanao rehetra ety ambony tany. Mila vokatra ianao zany, mila mamo ianao handesy amo. Zay zany no fidianana anao hisy vokatra. Halleluja be zany. Ay za ty zany tsy maintsy mamoa na dia mbola hitanao ohatr'izao aza androany tsapanao ohatran'ny maimaina ao na ny ara-panahy na ny ara-nofo. Hitanao hoe tena gaga ianao hoe firy volana zay Jesosy tonga teto mbola tsisy vokatra. Dia ozy ny tompo hoe tsy maintsy tsisy vokatra io. Amen. Tsy maintsy mo misy olona manontany ana foana paster firy zao ny mpino ao aminao? Dia hoy matana be da be zahay ato nefa inany zava-misy mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana zahay. Amen. Fa ozy ny tompo hoe andese mo ianao, za no mifidy anao ka nanendry anao andefanao amin'ny faritry ny sava io andefanao amin'ny faritry ny antala io hisy vokatra be da be ho jinjainao any. Amen. Vokatra ara-panahy. Amen. Handese mo ianao ara-panahy, za no mifidy anao ka nanendry anao dia nandefanao any handese mo ianao. Tahaka izany ihany koa nge ianao ny tompo nge nandefanao any Hong Kong io ny tompo nge nandefanao any La Réunion io ny tompo nge nandefanao any Arabie Saoudite io any Koweït, any Liban io any amin'le toerana zay mbola tsy nalehanao io so da mieritreritra hoe hiasa nge ny diko ty eny mety azo ekeny zay hoe hiasa any amin'ny toerana zay misy anao, tsy haiko any France, tsy haiko any Belgique, any États-Unis any ianao, any Australie any ianao, tsy haiko ianao zao mandray an'izao teny zao. Nalefa ny tompo any an-dafy any ianao, tsy hiasa mihitsy nge le tena dinao any tena mariny fa endriky ively amin'ny fotsiny io fa andesy mo ianao vokatra ara-panahy. Itaona fanahy an'Andriamanitra ny tena bio ao anatin'le izy. Halleluja. Zany hoe avy aminao zany no hitahina no patronao io, avovonjy no patronao io, avovonjy ny mpiara-miasa aminao, avovonjy ny manodidina anao, ny ray tanàna aminao, io firenena misy anao mba ho babo, mba ho lasa kristianina, ho mpianatry Kristy. Halleluja. Handesy amo ianao, dikan'izay azavarym-bariny ianao ry havana fa misy vokatra ara-panahy takiany tompo amintsika nge ao ambadika an'ity vavaka sy fadianina ty. Misy vokatra ara-panahy. Amen. Handesy mo ianao, azavariny ianao, euro, dollara, livre sterline, ariary, mahafinaritra zany. Ilayntsika zany vola zany fa ny tena marina vokatra ara-panahy. Zay na tonga an' Jesosy nanantona an'le aviavy izy
mba mila vokatra izy mba te hihinana voniny amin'ilay aviavy. Jerena midoroboka fotsiny, aleloia sy amen ny be da be, fa aiza le vokatra. Ianao mila miova ianao voalohany indrindra, misy vokatra ra-panahy ianao zay le galatiana iny, le vokatra anankena sa 7 iny. Aorinan'izay dia misy vokatra koa avy aminao, misy sampana be da be, misy olona vonjena amin'ny alalanao, misy olona sitrana amin'ny alalanao, misy olona marary sitranana amin'ny alalanao, misy olona maty mitsangana amin'ny alalanao, misy olona jamba mahiratra amin'ny alalanao, misy olona tahina amin'ny alalanao, misy olona mandray vahaolana amin'ny alalanao. Amen. Vokatra andesy amo ianareo ary aharitra zany vokatra zany fa tsy hoe androany sepitsy fotsiny na mandritra ny 2024 fotsiny. Non, mandra-pahatonga an' Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Halleloia. Ary mba haretany vokatra reo izy. Maharitra zany ny vokatra mandra-pahatonga an' Jesosy eny amin'ny raony lanitra, ka ho avy ny anjely hijinja azy amin'izay hitondra azy makany an-danitra miaraka amintsika makany an-danitra. Zany le vokatra. Andesy amo ianareo ary mba haretany vokatra reo. Maharitra le vokatra, ho tafatoetra le vokatra. Zany ny ao ambadika n'izao vavaka sy fahadianana zao ry havana. Vokatra ara-panahy, vokatra amin'ny lafiny arakisa, vokatra amin'ny lafiny materialy, vokatra amin'ny zavatra hoe zay ataonao rehetra zany dia efa miomana anao fa tsy maintsy hamoy ianao e. Amen. Tsy maintsy misy vokatra io asa ataonao io, tsy maintsy misy vokatra zao asa fanompona ataonao zao. Amen. Tsy maintsy misy vokatra zao vavaka sy fahadianana 3 andro sy 3 alina ataonao zao. Amen. Misy vokatra. Misy vokatra. Ianao manompo sanandro manao intercession io, ianao mitondra mbavaka ny hafa io, misy vokatra. Amen. Ianao miaritory manao alim-bavaka, misy vokatra. Ianao mitory-teny mampianatra mizara, misy vokatra. Andesy amo ianao. Amen. Andesy amo ianao Amen. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy mamoy ianao e. Amen. Tsy maintsy mamoy ianao. Vokatra ara-panahy. Alleluia. Dia omeny ray ianareo izay angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Inona ary no angatanao aorinan'ity vavaka sy fahadianana 3 andro ity, na ao anatin'izao vavaka sy fahadianana 3 andro ataontsika zao. Angatanao fa omeny ray ianareo izay angatanareo amin'ny anarako na inona inona. Inona no angatanao? Angatao daholo izay tianao angatana, fa omeny tompo anao zany. Amen. Andray valim-bavaka ianao ny dikan'izay. Amen. Andray valim-bavaka ianao. Dia omeny ray ianareo izay angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Angatao ary inona zany no angatanao zao. Ny aloha zao dia ny mikasika ny asan'Andriamanitra ty Jesosy, zaho mila mamoa be da be amin'ity, mila misy olona be da be tonga ato amin'ity toeranyity, mitena hoe tsy omby sesika mihitsy ity, dia avy eo zay mifindra toeran-kafa indray, dia avy eo zay manofa stady mihitsy n'izay. Zany no angatao. Za koa Jesosy mila fitaovana hoentiko manompo anao. Amen. Halleluia. Amen. Ho an'ny asa fanompona zany no angatako. Ny ara-panahy koa ny angatako. Zay no angatako voalohany indrindra, fa rehefa zay ny angatako voalohany indrindra, angatanao voalohany manaraka ho azy ny ara-nofo. Halleluia. Manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Nisy olona zay tsy vavombelona dia mba niteneniko izy zany mikasika an'le Matthieu toko 1 dia ny 7:30 hoe le 1:30 ka 7:30 zany ny teneniko azy hoe asa manao ina no hoaninay dia ina no sotroinay dia ina no hotafianay, fa zany rehetra zany te katsany tsy antelisa fatratra fa fantatry ny rainareo any an-danitra fa tokony ho anareo zany, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia anapianareo zany rehetra zany. Tanao ianao zao mivarotra, mba azonao sara hitsaina ve hoe anao mivarotra, tsy anao rengy eo mivarotra amin'ity toerana ity, fa ery aloha misy mpivarotra, ery aloha misy mpivarotra, efa quelques mètres cournaire dia efa misy mpivarotra, feno mpivarotra be da be, eraky ny lalana, eraky ny tsena, eraky ny tanàna, mpivarotra daholo zao ny be da be, mivarotra daholo ny olona, manao fripe, manao gargoty, manao an'le sakafo tony, manao an'le be da be ny zavatra midiny olona zany, samy manana an'izay midiny. Ao toy amaty anazy hoe ianao eto ampovoany eto, tataziny avery dia efa tsy misy any amin'ireo olona reo vao tonga eto aminao eto izy. Fa ahoana ho any hoe misy olona mandeha avy any dia dinganiny any aloha sy ny any aory aminy dia ety aminao ety ampovoany ety izy no mivantana. Mba fantatrao no ambadika an'izany, hoentin'Andriamanitra aty aminao ny client amin'ny alalan'ny anjely.
hoentin'le client manantona anao aty fa ianao no izy mba azonao saratsaina ianao vo satria misy olona zany miasa foana lasinainy talata larobelaka misy somany sabotsy lahady ho azonao daholo fa hoany vola am'ty tanàna ty nay fo amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 10 alina tsy ho azonao daholo ange ianao nga hoa matratra vola vetivety eo le vola amin'ny tanànao eo afaka kelikely eo a lasa am'le olo anankiray ery izy avy eo a lasa am'le olo anankiray ery izy tao an-taninarivo monisy an'izay hoe niala very mity ivato le olona ho any andorany fotsy de ohatrany hoe nisy marika ony le vola nampiasainy de iny vola iny a nomeny tany am'le receveur nitadidiny tsara ony le vola meny an'le receveur izy andeha ho any andorany fotsy a ho any andorany fotsy izy zany hoe indro mivo aby izy any andorany fotsy zany raha miala avy any vato de zao niverina avy any andorany fotsy ndray izy ony a tonga tatia am 67 de gaga izy fa le vola niano zay rehefa tonga tany an-trano a tonga eny an-tanany ndray le vola zany hoe efa niodikodina mipasipasy ta zany ny vola iny de niverina teny amindray de ohatr'izay koa zany ny vola de mananelatra ianao ve hotratranao ve ny vola fa zao a de hana enjeo le tompony vola izy ny tompony vola an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy ka tsa olo ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampiny anao zany rehetra zany le vola indray manenjika anao fa tsy ianao ny manenjika vola de memo izy tanao a ianao zao mipetraka fotsiny eto ianao mivarotra de le vola manatona anao eto fa tsy lasa mandeha mitady vola ianao misy olona nge ho voaka an-trano mandeha mitady vola mandeha miasa izy a tsy mahita nytokantrano sy ny vady aman-jana ariva be indray izy vo tonga ao an-trano ao ohatra zany foana ny fiainany sanandro sanandro amam-bola na matona tsy mifankahita mihitsy aza ny sasany na samy ao anatin'io bâtiment be io a tsy mifankahita satria mivoaka maraina de miverina ariva maninona mitady vola fa ianao a zao mipetraka eto a de manantona anao eto le vola alleloia amen amo be da be ianao amen misy fotoana nasehon'ny tompo an'izay hoe na nofy hazo aho a tsy haiko na le sary hitako ve fa ela be efa matona izy io a fa tsy voandroany fa efa matona ela be mihitsy hoe misy hazo anankiray a maniry a de ny raviny vola daholo le raviny a de misitsana eo ambany eo koa de vola koa mihitsana eo ambany eo ny raviny zany a tsy mba ravin-kazo fa ravim-bola de le ravina mihitsana koa zany eo ambany eo vola le izy hoe hazo mamoa vola be da be ina Jesosy ho any dikan'ity ay amo be da be a zany ny dikany zany hoe hamoa amin'ny lafiny ara-bola zany alleloia amen ao ny vola de taratasy ny vola de fitaovana ampiasaitsika tsy atao anaty fo ny vola fa ataovy anatin'ny Orange Money Airtel Money mety M vola ataovy any amin'ny banky ataovy ao anaty poketra ataovy ao anatin'ny coffre le vola fa aza atao anaty fo le vola amen satria le fitavim-bola diso tafa oatra mako ny tena fototry ny ratsy fa ilaina ny vola aintsika ampiasaina ny vola fitaovana ifanakalozana raha misy zavatra anankiray tianao azo a ohatra hoe za zao mila ordinateur aho a de tsy afaka azo ordinateur raha tsy misy vola de omeko anazy le vola de omeny anahy le ordinateur ohatr'izay koa ny telefona na ny tablette sy ny sisa alleloia ny vola de entina anaovana échange de troc raha misy zavatra anankiray tianao azo am'le olona de omenao anazy le vola zay valeur an'le iny de omeny anao le zavatra andesy amoa ianao amen rehefa tonga am'izay Jesosy to am'le aviavy a mamarapara anazy tsika io de zao hoe tsy nisy voany le izy fa aoka mba hita voany aminao izy manantona anao Jesosy a rehefa tonga amin'ny fotoana fijinjana tonga ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra misy fanahy be da be miaraka aminao a vonjena miaraka aminao a vokatra miaraka aminao amen ety ambony tany tsika de misy vokatra mandra-pahatongan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra ka mino fa vorainao zay afatra zay a tapitra amin'ny fotoana tsika andeha hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity a tsy anareo no mifidy ahy fa za no mifidy anareo mba andesy hamoy anareo amen nofidin'Andriamanitra zasy ianao ry havana hamoy anao mila mamoy anao amin'ny fiainana misy vokatra be da be amin'ny fiainanao aoriana ty vavaka sy fadianina ty a de hisy vokatra ara-panahy hisy vokatra amin'ny lafiny arakisa hisy vokatra amin'ny lafiny zavatra rehetra am'izay ataonao de zao a hamoy anao a hisy fahombiazana hisy fahavokarana hijinja fanahy be da be anao amen
vavakantsika naran Jesosy raha eo makasitraka indrindrany amin'izany teny zany indro zay mamerina ny saotra mamerina ny fankasitrahana mamerina ny voninahitra aminao zay misaotra ny amin'ny teny manokatra ny sainay ianao manokatra ny fatakaranay ianao ao ny amin'ny androany ity dia averina aminao ny voninahitra amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy ny anao fanaizany vavaka zany. Alleluia, amen.